Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia raha maso hatrany ilay tangoron-drahona ao amin'ny ranomasimbe andehananao, zany hoe any amin'ny tendrony atsinanany ny fahadranomasina misy atsika. Na hivadika ho rivo-doza io na tsy hivadika rivo-doza dia tsy akasika Madagasikara aloha ny vinavina hatreto. Ny tena mahasarika ny saintsika dia ny fisian'ny zone de convergence intertropicale na ny ZCIT ato avaratra atsinanana sy avaratry Madagasikara, torak'izay ihany koa ato amin'ny lakan-drano ny Mozambika izay mitomba andavana tanteraka izy ary io no maritra ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy. Ny fisian'izy io dia manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra ka vokatr'izay indrindra dia tombanana betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra, avaratra andrefana, avaratra atsinanana, afovoany atsinanana ary ny faritra sasany eto amin'ny afovoan-tany. Mety hanodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan-drotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja amin'ireo toerana ireo. Misy araka izany ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny faritry Sava, Diana, Sofia, Boeny, Alotra Mangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy ary ny any Vatovavy, Fitovinany, torak'izay ihany koa ny distrikana Ambatomainty, Morafembe, Faratsio, Ambatolampy, Atanfotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa, Ambositra, Fandrina ary any amin'ny distrikany Manandrina. Filazana amin'ny loko mavo ho an'ny faritra Analanjorofo, Atsinanana ary ny faritry Betsiboka. Miatra io fampitandremana io manomboka anio fa 13 ny volana febroary hatramin'ny 14 ny volana febroary taona 2020 sy 2020. Entanina foana isika rehetra mba ho mailo rehefa mirotsaka ny orana satria vanim-potoana fahavaratra izao ka mety hisy ny fiotsahan-tany na ny trano, eo ihany koa ny mety ho fiangoronan'ny rano na fiakaran'ny renirano amin'ireo toerana moratondraka. Entanina foana ihany koa isika anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia ahazo orana ny voamaraina ny morotsiraka amin'ny faritra atsinanana manomboka ny Sava hatrany Taolagnaro, torak'izay ihany koa morotsiraka amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny ary Melaky. Andrahona na anjombona mety arahana erikerika manify eny antsefatsefany eny ho an'ny faritra Alotra Mangoro sy ny ilany atsinanana ny afovoan-tany. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro indray dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny, mety arahana orana tandrifindrahona moa ny manodidina ny Toliara, torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra ny faritry Menabe, mitatra hatrany amin'ny ilany andrefan'ny faritry Matsiatrambony, Iorombe ary ny tapany avaratra ny faritra Anosy. Ny faritra hafa dia miandrandra orana tandrifindrahona mety arahan-kotroka avokoa. Araka nefa natsidika tena am-piandohana moa dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoan-tany, ny faritra afovoany atsinanana sy avaratra atsinanana, ny tapany avaratra ary ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Raha mivinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Raha mivinan'ny toetry ny andro ny alakamisy dia saika mbola azo vahana hatrany ny oram-pahavaratra manerana ny Madagasikara, afa-tsy ny any amin'iny tendrony atsimo Madagasikara iny ihany no andrahona mitsitokotoko, na izany na tsy izany azy dia mety arahana orana tandrifindrahona ny any amin'ny faritra iny indraindray. Mivinan'ny maripana eo amin'ny 19 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Andao faranana mivinan'ny toetry ny andro amin'ny zomary izay dia saika mbola ho hita taratra eny hatrany aloha ny oram-pahavaratra manerana ny Madagasikara. Any amin'ny tendrony atsimo nosy iny ihany no andrahona na andrahona mitsitokotoko mety arahana orana tandrifindrahona indraindray. Mivinan'ny maripana tsy misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 19 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoan-tany, 30 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Izay mahakasika ny toetry ny andro. Faraka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitony rivotra, saika manodidina na ambany fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia
vinavinaina hijanona ho ambany hatrany ny tahan'ny fahatondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha mivina toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Vilo matoboka.